Fa taoriana ny fandanina ny sata manokana Antananarivo renivohitra dia ao anatin'ny teteza mita amin'ny fanovanan'ny satan'ny boriboritany ho lasa commune sika amin'izao fotoana izao. Efa miomana fatratra ao amin'izany moa ny eny anivon'ny boriboritany mba hanamorana ny fitantanana ny boriboritany ho lasa commune ao arina kely ao. Ravakaran-Andriamanalina Samira Samuel no nanangona ny vaovao. Efa miomana amin'ny fifadian'ny satany boriboritany ho lasa commune Mahaleo-tena ny eo anivon'ny boriboritany voalohany hoy Serge Rakotomavo, lefitry ny ben'ny tanàna ao amin'ny boriboritany voalohany androany. Ao anatin'izany fiomanan'izany ny fanomanana ara-pitaovana, ireo mpiasa efa zadrara eo anivon'ny boriboritany ihany koa dia tokony hijanona ihany eo anivon'ny commune amin'ny fotoana iovan'ny satany boriboritany ho lasa commune araka ny sosokevitra nomeny. Ankoatry dia fantatra fa tafiakatra 2020 avy eny ny vola miditra tao amin'ny kitapom-bola ny boriboritany voalohany tao anatin'izay 7 taona ny asanty lefitry ny ben'ny tanàna izay. Mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana ifotony boriboritany lefitry ny ben'ny tanàna araka ny fanamafisana nentin'Andriamatoa Serge Rakotomavo androany. Teoriana moa dia anisan'ny tena nahalalana ary afangaron'ny olona ary ohatran'ny hoe difitra anatin'izay no anatin'ny soram-piankonana fotsiny ny délégué. Raha ny tenako zao ary angambany dia fahalalany ankabeazany maro tenanay dia ny hoe manao mariage dia manao sonia, manao légalisation nefa ny tsy izay ihany no asan'ny délégué amin'ny boriboritany fa miandraikitra ihany koa fampandrosoana, miandraikitra ihany koa fijerevana ny lafiny fampidiram-bola ny boriboritany izay miaraka amin'ny commune. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany teto amin'ny boriboritany voalohany Analakely ny fisokafan'ny tranokala ny boriboritany voalohany izay ahitana ireo asa samihafa tanterahany eo anivon'ireo fokontany misa 470 mandrafitra ny boriboritany voalohany sy ireo tsara ho fantatra mikasika ny asa sahan'ny boriboritany.